Zay mahakasika neny fa isany amin'ireo filoham-pirenena afrikana 10 andray anjara ao anatin'ny fivoriany ny États-Unis zany ao anatin'ny fivoriana eo amin'ny États-Unis sy Afrika ny fahadimy sy ny fahaeniny volana aogositra ho avy zao ny filoham-pirenena malagasy. Andriamatora Jonary mampianana ery sy ny fiaonan'ny filoham-pirenena malagasy amin'ny filoham-pirenena ao États-Unis. Iona manokana amin'ny filoha Amerikana Barack Obama ny filoham-pirenena era Jonary mampianana mandritra ny fivoriana tapon'ny États-Unis sy Afrika amin'ny fahadimy sy fahaenina volana aogositra ho avy zao any Washington. Fotoana izay iresahan'ny filoham-pirenena malagasy ny politika ankapobeny entiny mampandroso amin'ny Madagasikara amin'ny filoham-pirenena Amerikana. Horesahany amin'izany ihany koa nefa ny raharaha politika, ny fanajana ny demokrasia, ny tontolo iainana ary ny fanitarana ny AGOA izay ifarana amin'ny taona 2014. Raha ny fanamarian'Andriamatoa Luc Zaneur, mpanolontsaina amin'ny serasera sy raharaha kultoraly eo anivon'ny masovoan'ny États-Unis, nandritra valandresaka mampalala vaovao androany dia tsy anana fotoana lavabe atokana amin'ny firasana maritra tsirairay amin'ireo filoham-pirenena afrikana ny filoha Barack Obama ka mety famtinana fo ihany no tanterahan'ireo filoha malagasy amin'izany fionan'izany. Ny mpiambina eo anivon'ny delegasion natariny filoha malagasy kosa dia efa afaka mampita tsara ireo lara-pameha Madagasikara mandritra ny fivoriana samihafa izay isy loha-hevitra ho voaboasana. Isan'ireo filoham-pirenena afrikana 10 andray anjara amin'ny fivoriana tapon'ny États-Unis sy Afrika ho tanterahana ny 5 sy 4 aogositra ho avy zao any Washington ny filoha era Jonary mampianana. Fivoriana voalohany tao aorian'ny 5 taona izay niaina Madagasikara tao anatin'ny tetezamita moa ity atrehan'ny filoha era Jonary mampianana ity. Ny alatsinainy sy talata teo dia nisy ny malagasy tanora Fito Manada no nandray anjara tamin'ny fivoriana ny rana tamin'ny filoha Barack Obama ny resahana indrindra ny loha-hevitra manao hoe investir dans la prochaine génération. Ny famporisiana ny tanora ho sahy andray andraikitra amin'ny fandrarana ny fanajana demokrasia ny ady amin'ny kolokolo no isan'ny loha-hevitra voaresaka tamin'izany.